5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Ni Vava. Tsy ho zakany sehatra tsy miankina intsony raha iroso amin'ny fiboana indray ny fanjakana ho ny paitokarena iray. Teboka maromaro no mila homanina dian'izao ahafana manarina ny toekarena raha ny fanazavana trany. Amin'izao fotoana manakaiky ny farantaona izao mitentina amina miliara maro ny fatiantoka ny mpiseradia hatramin'ny sin'ny krizy nateraky ny Covid-19 raha nitatitra ny Fédération Nationale des Guides. Miiba niezaka ho an'ny fampandrosoana nataon'ny ankamaroan'ireo olom-boafidy eto amin'ny firenena raha ny tamberina andraikitra amin'ny vahoaka tamin'ny fitaontiny jerena araky ny fanehoan-kevitry ny mpandinika ny fiainam-pirenena iray izay nanaovana fanadindiana. Mia mahazo vana ny fifamovoizan'ny toaka gasy taorian'ny fandalovan'ny lalàna ateny amin'ny anteny-miera. Tsy mbola lalàna nefa izay lalàna izay ka mbola mitony ny fanenjehana izany avokany toaka gasy mahery ny 5,000 litatra ny gazana. Maresaka iraisam-pirenena any États-Unis tafakatra 5,000 senal sy roetsy ireo tranga avaovao mahakasika ny valinaretina Covid-19 tao anatin'ny 420 ora raha nitatra izay navoaka ny tompony ndraiky ny fahasalamana any amin'ny toerana. Ny adidiny raratra. Finaritra tompolasy tokoa fotoana vaovao eto amin'ny École TV Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia tsy ho zakany sehatra tsy miankina intsony raha iroso amin'ny fiboana indray ny fanjakana ho ny paitoekarena iray. Teboka maromaro no mila homanina dian'izao ahafana manarina ny toekarena raha ny fanazavana hatrany. Henri Florian. Isan'ny fanontaniana miveriniberina ho antsyan'ny maro amin'izao fotoana izao ny hoe hisy fiboana indray ve eto amintsika? Aoriany ny fankalazana ny fetin'ny farantaona sy ny tombavao izao. Manany amin'izany ihany koa ireo sehatra tsy miankina. Manoloana ny fitombon'ny olona voamarina fa mitondra ny tsy mokaretana Covid-19 eto amintsika. Fanontaniana sarobaliana ho an'ny fanjakana ihany koa izany raha ny zava-misy no jerena. Tsy ho zakan'ny vahoaka malagasy indrindra fa ny sehatra tsy miankina ny mety hosia ny fiboana indray raha ny nambarany mpahay toe-karena nanaovana fanadiadiana. Raha miditra amin'ny fiboana zany aloha fanjakana sehatra tsy miankina malagasy tsy azakan'izay intsony. Tsy maintsy zany mitady fomba amin'ny fanjakana ialana ny fiboana. Ny fomba ialana ny fiboana zany dia tsy maintsy manaparitaka ny vaksina farafaratsiny amin'ny sehatra ataontsika hoe tsy miankina. Tsy maintsy mila fanampiana avy amin'ny fanjakana satria ny dikan'izay tsy maintsy atao zany izay iverenana indray amin'ny asa sasany, tsy ny asa rehetra akory izay mety ny asa sasany hoe any an-trano zany no atao ny asa. Dia tsika zany mila ataontsika hoe mitady tetika ahafahantsika hoe miala amin'izay fiantraikan'ilay fiboana zay. Dia io miankina amin'ny fanjakana foibe io sy ny fifampatokisana. Zay koa zany ny fahatelo averina koa ny fifampatokisana eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Manay ny hoavy ny fandraharany eto Madagasikara sy ny toe-karena amin'ny ankapobeny ihany koa ny mpahay toe-karena ka tokony efa hisy ny paikady hivoahana amin'ny krisy ary toe-karena tahaka izao. Raha tsy maintsy hiroso amin'ny fiboana, vahaolana lehibe ny fanalefa-anketra ho an'ireo sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana, indrindra fa ireo orinasa malagasy. Raha hoe fiboana zany raha hoe tsy maintsy mandeha amin'ilay fiboana ny fanjakana, tsy mitovy ny fiantraikan'io amin'ny orinasa vahiny sy amin'ny orinasa malagasy. Zay aloha zany ny tokony hazava. Ny orinasa zany rehefa miteny hoe mila tohana ny orinasa malagasy io resahako io fa ny tena sahirana
teny malagasy zay sovaly miantobilina satria atreto zany fanjakana malagasy any hoe mbola tsy nanampy a ny orinasa malagasy satria mbola mandeha foana ny pression fiscale io ne zany zany teny hoe azo ny fanjakana ataony hoe tonga de manao allègement fiscal ho an'ny orinasa zay tantanany malagasy a farafaratsiny raiky amy 10 isan-jato ny capital le orinasa zany ny afaka alefany zany lalao zany de am'izay fotoan'izay zany a mba velamiaina zany ny orinasa malagasy a hoe amy resaka etra tsy afa-miala amin'ny fanarenana raha-toekarena tsy maintsy atao aorian'ny krizy ara-pahasalamana eto amintsika ireo sehatra tsy mankana ka andrindray ny sehatra tsy miankina araka izany ny anampiana azy ireo amin'izao fotoana manakaiky ny farantaona izao mitentana manodidina ny 7 miliara ariary ny fatiantoka ho an'ireo mpiserady hatramin'ny sin'ny krizy nateraky ny covid-19 raha nitatitra avy amin'ny fédération nationale des guides miantarandrianay Martsa 24 Desambra 2024 tsy mbola tafarina ny sehatry ny asa fiserana diatra amin'izao noho ny krizy nateraky ny covid-19 raha nitatra teo anivon'ny fédération nationale des guides hatramin'ity faraparan-taona ity miliara ariary maro ny vola tokony nitraka tsy tafiditra teo amin'ny asa fiserana dia maro amin'ny mpiserady no voatery niova asa hafa noho ny fahavitsiny mpisantany tato anatin'ny volana maro tafiditra ao anatin'ny 420 volana isika zao zay niaina tao anatin'izao crise zao raha blanc dia tafakatra hatrany amin'ny 28 milliards ariary ny fatiantoka hatramin'ity faran'ny taona 2021 ity mety ho tafakatra hatrany amin'ny 16 milliards ariary indray zany io hitombo hatrany amin'ny 16 milliards ariary io hatrany amin'ny tapatapaky ny taona 2024 raha ohatra ka mbola mitoy zao crise zao ny ao anatin'ny fédération nationale des guides aloha zany am'izao somary mangina ihany betsaka ireo mpitaribia efa tsy maintsy liova asa raha nitondre vohitra fotsiny tena be da be fito servao betsaka ireo orinasa am'izao mila mpitaribia mahay fiteny firenena fiteny hafa zany ho an'ireo mpitaribia indray amin'ny valan-javaboary dia be da be izy ireo tsy maintsy nanamafy ny fivelomana ny anti-fivelomana zany any amin'ny resaka fiompiana sy fambolena raha toka ny andrandra ny famerenana tsikelikely ny fanatsarana ny tontolon'ny fizantany ireo mpandraharaha misehatra amin'izany ho an'ny taona ho avy ho an'ireo mpiserady mbola tsy afaka fantarina mazava ny mety ho ako ny fizantany sy ny asan'ny mpiserady amin'ny taona 2024 izay miankina betsaka amin'ny fivoaran'ny valana aretina covid-19 izany raha ny fanazavana iay ho an'ny 2022 indray dia ity firogatry ny valana aretina indray manomboka miverina tsikelikely any amin'ny firenena rehetra zay mandefa toristy eto Madagasikara ary ny hitohizany zany coronavirus zany indray eto amin'ny firenentsika donc mafy zany ny pression na ho an'ny fiarovana ireo alon-javaboary satria lasa varina any amin'ny fita velotena daholo mitaridy rehetra any amin'ny rehefatrany ho mafy ny iainana indray 2022 zava-randrasana raha ho an'ny ireo malala-tanana sy ho an'ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny zany dia niparitahan'ireo fanampiana ho an'ny mpitaridy rehetra tsy hakanavaka eraky Madagasikara angatan'ireo mpitaridy ihany koa ny anohizana ny fampiofanana azy ireo izay efa nisy tany aloha takin'izy ireo ny hitarana izany ivelan'ny région pic isan'izany ny any amin'ireo lalam-pirenena fa 7 fa 2 fa 4 izay tsy mbola nisitraka ny fiofanana anarahana fanampiana isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia roa andro izay tsy mbola miverina ny jiro eny amin'ny afaritra ambondrana sy ny manodidina fa tiantoka lehibe izany ho an'ireo olona mivelona amin'ny herinaratra olona iray ihany koa no maty vokatry ny tsy fahafahana mampiasa concentrateur d'oxygène tany atokantrano raha ny fanazavan'ny mpitsabo ny alarina efson misy amin'ireo tokantrano eny amin'ny manodidina ambondrana no mampiasa ny concentrateur d'oxygène itsaboana marage misedra olana noho ny fahatapahana jiro nandritra ny roa andro ny teny atoerana raha ny fanazavan'ireo mpitsabo tapaka ihany koa ny fifandraisana amin'ireo marary ary tsy afaka mampiasa concentrateur d'oxygène ireo mpitsabo voatery tsy maintsy alefany amin'ny hopitaly ireo marary
manodidina ety zao no raisiko de manodidina eny amin'ny roapolo izy zao tamin'ny alina zao a tamin'ny roa maraina amin'ny tenako nandray olona anankiray maty moa le olona zany a satria ny ilan'le izy nalefa ny azakazaka be nakany amin'ny hôpitaly tamin'ny roa maraina fa za izy io maty izy tsisy ny oxygène indrisy koa hoe mba miangavy re tompoko ho an'izay tompona andraikitra matsapa fa tompona andraikitra avereny ny jiro ao anatin'ny urgence sanitaire tsika zao tsy sangisangy io fa tena ilan'ny vahoaka io jiro io efa naritra roa andro amin'izao ny fahatapahana jiro eny Ambondrona sy ny manodidina vokatry ny hafasimban'ny transfo lehibe iray atao amin'ny atranjiro efa tonga teny an-toerana ny tompona andraikitra eo anivon'ny Jirama saingy tsy mbola niva ny olana hatramin'izao velotariana manoloana ny fahatapahana ireo mponina tsy ihany ny Jirama ary tonga teo izy omaly tontolon'ny andro dia nanendaka n'ilay transfo lehibe tao a dia efa nentiny ihany ilay transfo dia angamba mety eo am-perinasa fanamboarana an'ilay izy angamba izy dia izay no andrasana amin'izao fotoana izao misy fiatraikany dia tena misy fiatraikany mihitsy satria misy orinasa madinidinika reny eto amin'ny totobato eto raha manao confection misy manao frigo ery ambany ery misy manao an'ireny soudure reny ary amin'ny ilany ery tena tapaka daholo zany le finanana na fidiram-bolan'olona amin'izao fotoana izao nefa ny fety akaiky tsy akaiky fa tena efa tonga zay le izy fantiantoka lehibe ho an'ireo mpanao volo sy ireo ho miankina betsaka amin'ny herinaratra ny fitadiavana raha ny fanazavan'ireo mponina Teataka aloha zany eo ihany fa amin'ny tena mampalahelo le cliente efa fidèle anao zany lasa mandeha any amin'ny olona izy rehefa hita 2 jours ve anao tapaka ny jiro dia efa nisy mpiasan'ny Jirama zany nanatitra an'le relevé teo dia mba niteneninay hoe mba karakarao ihany satria ny jiro ny anay tsy mba azo efina hoe tsy andolo fa maty ny jiro tsy maintsy mandoa ihany zay nefa ny Jirama tsy mijery an'izany fa ny azy ny facture na izy manapaka jiro rehefa tsy voaloha tsy mijery fa teatokanao izy tena simba daholo ny zavatra dia ny henanay zao a simba daholo dia ny fritezinay tsy mandeha dia tena simba daholo ny entana rehetra fa be mihitsy zay amin'le tsisy le tapaka ny jiro satria ny client le ampiasainay jiro daholo dia tavin'ny client dia mivoaka daholo zareo manontany izy dia tsisy dia tsy maintsy mivoaka zareo andrasana hatrany ny fandraisana andraikitry ny eo anivon'ny Jirama amin'ny fahamahana ny olana ao anatin'ny fotoana fohy raha ny vaovao farany voaray avy eny an-toerana mbola tsy miverina izay jiro izay amin'izao ora itenenana izao fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia apa-efatry ny tokantrano no mandoa etra ao amin'ny commune Ampitatafika tsy araka izany anefa mifangatahany mponina mahakasika ny fotodrafitrasa tsy maintsy namafisina araka izany ny fanazavana ny mponina ny tany fandoava-ketra isapoko tany Yves Richard ambany ny tany fampidiran-ketra ho an'ny commune Ampitatafika ny taona 1 araka ny tatitra nataony ny ben'ny tanàna mandidina ny 5 isanjato ny tokantrano no nahavita ny adidiny amin'ny fandoava-ketra ta izay ambany raha hoarina amin'ny tetikasa pampandrosoana vinavinaina atao ao an-toerana ny mampalahelo dia eo amin'ny 5 isanjato ny tokantrano izay misy eto amin'ny commune Ampitatafika ihany no hany mandoetra tsy betsaka ny mandoetra misy fokotany ary 7 isanjato fotsiny mba olona mandoetra kanefa lay fangatahan'le olona be da be asio jiro aty aminay asio rano aty aminay dia tena hoe manano sarotra raha ohatra ka amin'ilay etra ny tena ekinana amin'le izy tsy ampy raha ny fampandrosoana eto amin'ny commune Ampitatafika ny volan'ny etra fa dia tanina le olona andohan'ny letra satria efa mba miezaka arak'izay vita ny commune Ampitatafika tsy maintsy namafisina araka izany ny tatitra ataony mponina mahakasika ny fandoava-ketra eny fotony antony misy ny fokotany manana tahambany izany hoe hatramin'ny 7 isanjato saingy be taraina sy tsikera amin'ny fangatahana fotodrafitrasa hoiny be ny tanàna ny sorohana ny fifanasoketany eo amin'ny vahoaka sy ny mpitantana araka izany no tanjon'ny fifampiresahana anatin'izay izay nanao an'le tournée de police intensive zany hoe mampivorizaka ny fokotany dia lazaina pabe maso mihitsy ny etra lohan'ny fokotany izay idinanay hoe nareo teto amin'ity fokotany ity dia izao isanjato no nalohanareo
dia amin'izay zany mba samy tompona andraikitra fa tsy hoe le mitatana an'le commune rery ihany na mitantana fanjakana ihany ny tompona andraikitra fa le vahoaka koa tompona andraikitra ka satria teny aminazy hoe nareo zao hoe tomangataka fa ianareo zao fokotany anankiray ny tsy dianay dia hoe 2,100 a ny tapa-avitry anareo mandohetra dia mitandritandrina le olona indrindrindrindra lay fanasoketana zany ny tena ilana n'io resahana satria zay le fitantanana mangarahara mba tsy hahafahandrareo manasoketa hoe lanin'ny commune daholo ny volantsika raha ny mahakasika ny teti-bola no vinavinaina nanganana ny foto-drafitrasa eo anivon'ny commune ny oatra ny 70 tapitrisa ariary ny volaniditra ny taona 1,20 entina misoroka ny lozam-pifamoivozana amin'izao hankatiky ny fetin'ny farantaona sy taom-baovao izao entitra ny fanaramaso ireo fiara mifamezivezy isin'ny fitsiriana an'ireo taxi brosy sy ireo fiaran'olon-tsotra Michela Renardo. Teo anelanelany 20 Desambra hatramin'ny 20 Desambra miisa 12 ireo trangana lozam-pifamoivoizana ny tranga teto amintsika 19 ny olona naratra raha toa ka 9 ireo olona maty raha nantotanisa avy amin'ny fitsiriana ny fiara etsy Alarobia. Amin'ny ankapobeny ny tsy fitandreman'ny mpamily ny antony mahatonga ny lozam-pifamoivoizana raha ny fanazavana. Fisehoany a loza izay ny assumer ny responsabilité-nay rehefa misy le défaillance technique zay tsy miala andraikitra mihitsy fa ny ataoko hoe 98% ny accident io dia tsy fitandremany chauffeur ny surcharge raisitsika ohatra zao ny zavatra nitranga tany Atongobory misy le karandalina mitondra 60 personnes efatra maty tam'izany surcharge maximum lay fiara. Ho an'ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao isy ny fitsiriana manokana ireo taxi brosy rehetra manerina ny Madagasikara. Ankoatry ny taxi brosy dia isy ihany koa ny fitsiriana ny fiara manokana. Fiarakodia amin'izao moa taxi brosy dia mandeha amin'ny alina ny tena betsaka. Dia zao ihany koa fotoana ny orana ka be da be ny zavatra mety hampisy ny lozam-pifamoivoizana. Dia tsiriana manokana zany ireo taxi brosy ireo alohan'ny ainga. Raha mahatanteraka fipetrara teknika dia afaka mandeha ny taxi brosy. Raha tsy mahatanteraka fipetrara teknika eo am-piangana dia asiana manamboatra eo ny eo karaha vitany dia mandeha ilay fiara. Fa raha tsy vitany dia ajanona tanteraka ilay fiara fa asiana manolo fiara hafa ny coopérative mitondra ny olona. Voakasika izay fisafona manokana izay avokoa ny lalam-pirenena rehetra nantotanisa teo anelanelany 20 Desambra hatramin'ny 20 Desambra miisa 733 ireo taxi brosy voatsirika, 200 amin'ireo no voasikajo inapta, 2 no nalefa fourrière ary 3 no niantona teo am-piangana. Miba kosa ny ezaka ho an'ny fampandrosoana izay nataony ankamaroan'ireo olom-boafidy eto amin'ny firenena raha ny tamberina andraikitra amin'ny vahoaka tamin'ny ity taona ity jerena araka ny fanahian-kevitry ny mpandinika ny fiarahamonim-pirenena iray izay nanaovana afany adina miantarandriana. Tsy azo lazaina ho ny atsara ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankabeny tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taona lasa raha nijery todika no jerena araka ny faneho-kevitry ny mpandinika fiainam-pirenena. Nateo aza ny fiverenan'ny fiodinan'ny toe-karena tsy kelikely, sainga mbola ambany hatrany raha oharina amin'ny tokony ho izy ny firosoana amin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka. Tompon'andraikitra voalohany amin'izany ny olom-boafidy. Dia ny zavatra tsy maintsy mahasoratry jerena dia hoe nanahoana ny vokatry ny fampiarana ny programanazy teo amin'ny fiainan'ny vahoaka. Nisy fiatraikany miabo ve sa misy fiatraikany miiba? Rehefa miteny izy hoe ny abo dia ampitao amin'izay ary amin'ny zavatra tena iainan'ny vahoaka. Hoe ny atsara ve ny fari-piainan'ny vahoaka raha jerena tsy ny akapobe an'izay dia le ozy hoe voamaika miamikorosofana ny fiainan'ny olona. Fa raha ny ankamaroan'ny vahoaka tompoko dia miala tsiny fa ny very asa aloha dia mangany fotsiny. Ny olona tsy ampy sakafo dia tsy azo tsy hitantsony ny tantsana azy. Zany tsy midika mihitsy hoe fankalana. Fa tena milaza mihitsy hoe hoana marina ny fiainan'ny vahoaka. Ny tena tokony hiaro an'izany rehetrarehetra zany tompoko dia ny olom-boafidy. Oka tsy hanononako. Fa zay olom-boafidy ny vahoaka hoe napetraka eo
no tokony izay ary zay ny atao hoe tamberina ndraikitra. Inona ny tamberina ndraikitra? Amin'ny teny tamberina ndraikitra no dia le miiba no hitan'ny olona fa tsy le miabo. Tokony hiainga amin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka ny laharam-pahamehana ampandrosoana ny firenena araka io fanazavana io. Fotoana ahafana manatsara ny tsy vita teo aloha ny taona vaovao ary isany tokony hanatanteraka izany ireo olom-boafidy raha ny fanazavana. Dia miala tsiny kosa aloha hoe. Dia miala tsiny ny tamberina ndraikitra fotsiny jerevako azy. Olom-boafidy zany ianao hanatsara ny fiainam-bahoaka ny nandehananao. Fa tsy hoe kory nitady tompontsoanao manokana. Ary zany indrindra no mahatonga hoe raha vao mijery ny tamberina ndraikitra dia tsotra. Raha ohatra solombavam-bahoaka ny nataonao tao aza vidina tsony ao manaraka. Any amin'ny faritra misy ianao, zay ihany. Satria zay ny tamberina ndraikitra. Nahafapo anao ve misy mahafapo aloha tsy izy rehetra. Raha nahafapo mbola fidio mifanondrona. Fa raha tsy nahafapo aza vidina tsony. Ka ny tena tokony laharam-pahamehana ange dia ny vahoaka ireo olona. Mihatsara ve ny fiainan'io vahoaka io? Mijaty tsy mandaha. Lazako anareo tsy mandaha mihitsy izay fivoarana sy fanatsarana fotodrafitrasa lalana trano amboarina zao tsy mandaha an'izany ilainy zany fanatsarana fiainana. Fa raha hoe ianao anao trano, ianao manao lalana, ianao anao zao manaiky aho fa ilainy zany. Kanefa ny vahoaka anao fa diranovana mikorosofahana ao anatin'ny orooro foana, ao anatin'ny tsy fandriampahalemana, ao anatin'ny fahasaranana tanteraka. Inona ary ny laharam-pahamehana ataovy ny fiainanao fotsiny. Raha ny fisondritry ny vidim-piainana ohatra ny jerena, raha ny tatra avy amin'ny Instat, ho an'ny volana oktobra 2024 teo, mahatratra 9.900 toy izay fisondritry ny vidim-piainana izay. Fanafodina fitaovana ilaina amin'ny fahasalamana no mitana ny laharana voalohany ny miakatra vidindrindra izay mahatratra 7.300. Manaraka azy, nahitana fiakarana 7.700 ny vidiny entana ilaina amin'ny andavanandro ary 7.700 ny fiakarana vidiny sakafo sy ny zava-pisotro tsy misy alkôla. Tontolon'ny fambolena kosa indray dia miroso ny fanapariahana ny vary safotra eto Madagasikara velaran-tany manodidina ny 200 hektara no hanombohana ambolena izany any amin'ny faritra Sava izay azony anjara masimbolony. Yves Richard. Isan'ny ampivelarana ny fambolena vary safotra ihany koa ny tapany avaratra Madagasikara. Raha ny ao amin'ny faritra Sava, velaran-tany 200 hektara no hanombohana ny fambolena vary safotra. Tetika asa tafiditra anatin'ny fiara-miasa ny fanjakana sy ny tsy miankina hanatsarana ny vokabary sy hanatrarana ny fahaleovantiana ara-tsakafo. Efa miparitaka manerana ny faritra 12 zao ny fanaparitiahana ny vary safotra dia tany amin'ny faritry Savazany misy ny fiara-miasa miaraka amin'ny taleparitra regionaly eo amin'ny ministeran'ny fambolena dia izahay aty amin'ny sehatra tsy miankina manaparitaka izay vary safotra izay ka eo amin'ny velaran-tany eo amin'ny 200 hektara eo zao no nomen'ny governoran'ny faritra ho ampiasaina zany mba hahafahana misitraka izany vary safotra izany ihany koa ny ponina any amin'ny faritra avaratra dia ho avy ihany koa any amin'ny faritra atsimo iny faritra vadivavy dia faritra fitofinany ihany koa dia isan'ny masombolo ho avy zany eo amin'ny 550 taona eo dia izay masombolo izay ho aparitaka manerana ny Madagasikara. 712 taona isaky ny hektara ny vokabary safotra. Raha ho an'ny tapany avaratra kapobeny mandidina indray alina taona araka izany ny vokatra andrasana amin'izao fanombohana ny fambolena ny vary safotra izao. Mitovitovy amin'izay ihany koa amin'ny faritra maro anapariahana ny vary safotra. Any amin'iny faritra avaratra iny zany eo amin'ny 10,000 tonnes no any zany de paddy. Izay zany no vokatra andrasana afaka eo amin'ny 3 volana eo dia tahakan'izany ihany koa any amin'ny faritra atsimo dia tahakan'izany ihany koa ny vokatra andrasana izany eo amin'ny fanaparitahana an'le masomboly misy masomboly 50 tonnes aloha zany ho alefa amin'ny faritra avaratra faritra aty amin'ny faritra Bongolava any amin'ny faritra Itasy dia faritra fitofinany dia izay masomboly 50 tonnes izay zany no andrasana ny vokatra atsoatsy dia eo ihany koa moa izahay manaparitaka ny zezika dia tena miakatra be ny vokatra azo. Anatin'ny 2 taona no hanatrarana ny fahaleovantiana ara-tsakafo raha toka miazakazaka ny fambolena vary safotra. Hatreto fanamby napetraka ny ambolena azy amin'ny velaran-tany 3 alina hektara manerana ny faritra 3 amby 20.
tonga eto fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny vaovaon'ny atoka gasy io ihany koa momba ireo vaovao any amin'ny faritra any rehefa vary. Chocolat Tsar, un goût authentique, un éventail de saveurs. Tsar, un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar, savourez vos émotions. Fête légendaire! Isaky mividy Legend Max à 39 000 ariary monja ianao dia mandray anjara hatrany amin'ny fisariana azona smartphone sy vokatra Telma hafa isan-kerinandro. Manatonangana eny amin'ny Telma Shop dia nizao. Vaovao be! Andraminy Gino Ice. Zay zava-pisotro manalahitaeta vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny amivarotra mahazatra anao amin'ny vidiny 2 ariary monja. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy 2 arivo. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Basy maherin'ny 500 no saron'ny mpitandron'ny filaminana tena amina olon-tsotra izay misy basy vita gasy amin'izany ary misy ihany koa basy vahiny. Isan'ny manano sarotra amin'ny fikarohana sy fabetsahana izay basy izay eto amintsika moa ny tsy ahitana ny toerana amin'ny famokarana izany sy ny olona manamboatra izany raha ny fanazavana azo io na saina. Basy misy 2,500 no tratra ny mpitandron'ny filaminana ka natolotra ny komisiona misana ny fanangonana ny basy tsy ara-dalàna. Ireto fitaovam-piadiana ireto izay voangona nandritra ny iray volana ny famitsoran-keloka amin'ny fitazomana basy tsy ara-dalàna. Misy amin'izy ireo no vita vahiny, saingy ny basy novokarina avy eto an-toerana no maro an'isa tamin'izany. Zavatra tsapa zany na amin'ny fifampiresahana ataontsika eto amin'ny olona rehetra tany an-tsehatra dia mbola misy lay tsy fasahino malagasy zany milaza fa irapoto atao amin'ny trano ato andrefana na irabe atao varatata dia manana basy nefa tsy avokana. Ianareo rehetra zay miara-miasa dia arovana ihany ny iza ianareo satria mety izay ngamba no mampatahotra ny olona, mety izay angamba. Raha ny jery zao ny ataontsika hoe teny toerana teny an-kianja dia misy mitovitovy ireo basy zany hoe fantatra zany fa lasitra iray manao azy nefa dia tsisy mety manoro hoe iza ilay manao amin'ireo basy ireo. Ankoatra ny azo teny amin'ny pelantanan'ny olon-dratsy, nisy ihany koa naterin'olon-tsotra teny amin'ny tombona mpitandro filaminana ireto basy ireto. Aorian'ny fandaminana iroso amin'ny fanapotehana ny tompona andraikitra. Ireo basy rehetra ireo dia raha miteny vazaha teny hoe selena ary alohan'ny anapotehana azy zay hopotehana miaraka izy ireo eo anatrenin'ny fitondram-panjakana tompona andraikitra mahefa rehetra dia hopotehana zany amasom-bahoaka ireo basy ireo dia misy ny huissier zany no anao amin'ny fanoroatana hoe reto aby ireo basy natolotra aiza aby ireo basy ireo mifanaraka ave ny zavatra natolotra sy ny zavatra hoentina hopotehana. Atreto mampametra-panontaniana na tonga ireto basy vita vahiny ireto ho eny am-pelantanana sivily. Niditra antsokosoko teto amintsika ve sa an'ny mpitandron'ny filaminana no nivoaka na nisy nangalatra.
aiza hoe izay ihany koa ny fanadiadiana ataon'ny mpitandro filaminana amin'ny fanamboarana ireny basy vita avy eto an-toerana ireny. Ity fitaovam-piadiana mahery vaika ity izay fototra ny tsy fandriampahalemana na an-tanan-dehibe na ambanivohitra ka tsy tokony hanina amin'ny fanangonana ireo basy ihany ny tompona andraikitra fa hitady ny fototra ny avian'izy ireny. Ny anahazovana ny toaka gasy taorian'ny fandalovana lalàna momba izany teny amin'ny anteny mera tsy mbola lana nefa io lalàna io ka mbola mitony fanenjehana izany avokany. Toaka gasy mahery ny 5,000 litatra no nigazana io no nasaina trano. Nampitombo ny famokarana ireo mpanao toaka gasy ary nanomboka saniseho andro ihany koa ireo mpitatitra izany miditra eto Antananarivo hatramin'ny isi ny fampahafantarana ny volavolan-dalàna amin'ny fampanaran-dalàna ny famokarana sy ny fivarotana toaka gasy natolotry ny solombavambahoaka Razafy Tsiandrofa Jean Brunel. Tsy mbola lana nefa ity lalàna ity noho izy tsy nankataovy ny anteny mera rotota ka maro ny toaka gasy tratra ny mpitandro filaminana. Nanomboka ny 30 aogositra 2024 ka hatramin'ny androany 30 desambra 2024 dia toaka voarara 7,905 litatra no tratra teny amin'ny lalam-pirenena. Hatreto dia mbola tsy misy lalàna milaza fa azo atao ny mamokatra sy mampivezivezy ny toaka gasy eny amin'ny lalam-pirenena fa hatreto aloha dia mbola tsy azo atao izay tsy mbola nivoaka ary tsy lany raha teo ny lalàna momba izay dia tsy maintsy mandray andraikitra ny zandarmeriam-pirenena mampanaja ny lalàna velona eto amin'ny firenena dia amin'ny matoka voarara zay dia mandray andraikitra zahay manao sezia dia mitondra n'le olona any amin'ny tribunaly. Afaka mandola lamandy izy ray alina ariary isaky ny litatra fa tsy mahasakana ny fanaterana azy any amin'ny tribunaly any amin'ny fitsarana izay zavatra izay. Tsy aivona isan'ny tanjo ny solombavambahoaka nanolotra ity tolo-dalàna momba ny toaka gasy ity ny ampalalaka sy ampanaran-dalàna ny famokarana ny fahafahana mitatitra sy ny famarotana izany. Eo ihany koa ny fanomezan-danja ny vita malagasy noho ity vokatra iray ity tsy afa-misaraka amin'ny kolotsaina malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao. No lava ny anteny merandolona nefa ity lalàna ity na efa lany teny tsy mazaza aza. Araka izany, tsy mbola manan-kery ary voarara eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara ny famokarana sy ny fivarotana ny toaka gasy ary ampiarana ny lalàna ireo izay tratra na mivantana na ankolaka amin'izany. Lafim-baovao kosa indray dia misehatra amin'ny fanaovana arina fandrehatra manimba ny tontolo iainana. Nakamaroany ireo mpifindra monina mihazo an'i Nosy-Belleville araky ny fitarainana voaray avy any an-toerana. Mbola mitohy ihany nefa ny fahatongavan'izy ireo ankehitriny Gaëtan Andriatsilavo. Nikadona Nosy-Be ny maraina teo ireo mpifindra monina avy any atsimon'ny Nosy. Nisy ny famotorana sy fanontaniana natao ny ben'ny tanàna ao an-toerana azy ireo. Niany avy ankifiny na avy eto Nosy-Belleville amin'ny port eto. Ka rehefa nizahagna reo io miaraka zazakely ao ny mbola minono 2 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à 14 ans dia tsy haiky. Le olobe any amin'ny 3 mandilatra. Ka ireo io ny findramony noho ny hoe fahasarotam-piainana aintoliara amin'ny kere. Manana karapanondro tsara le olo maventy zany. Tokony mahazo misy karapanondro dia manana karapanondro. Avy eo koa manana carnet fifindramony. Kanefa le toerana andeha hifindrany tsy mentionné, tsy voasoratra anatin'ny carnet ny fifindramony. Dikan'izay zay tany andehanandro any dia malalaka satria tsy nipresizenao zay dika fahazahoako azy. Raha ny fanazavana azo, misy andehan'olona mpanafatra ireo mpifindramony ireo, mipetraka sy misakafo ary matory amin'ilay mpanafatra ampanaovina charbon. Rehefa mahavita charbon, misasaka roa ny vokatra. Raha mahavita charbon 10 gony ohatra ny iray, ny 5 gony an'ilay mpanafatra sy mpampiatrano, ny 5 gony an'ilay mpifindramony. Antony mapotika ny ala ao an-toerana amin'izao fotoana, ankoatra ny fanapahana ala, ampiasaina amin'ny fikarakarana ilangilangy. Zay fole tanjonandreo hoe mila miala amin'ny tany kere any mba ho velona. Kanefa ndraiky Nosy-Be tsy magnavaka razana, Nosy-Be tsy magnavaka samy malagasy. Fa kosa efa maro ny olo tsy manana asa eto dia manetetika ala any agnaty ala any. Magnano charbon, maty ny ala jiaby io amin'ny tontolo iainana tokony iarovana, io ndraiky manetika ala ndraiky ny sasany. Ka zay hetsy dia tsy magneky an'izay ny zavatra zay. Araky ny fidinana ifotony nataony tompon'andraikitra, mahatratra tany amin'ny 17 metatra ny alavan'ny fatana charbon, lava indrindra. Hita teto an-dranomanitsy manakaiky ny ala ao Mompaso, izay misy ny farifaka na rano fisotro ny mponina ao Nosy-Be, ampiasai ny jirama, ary efa miaritra amin'izao fotoan'izao.
vao tsy ela akory olona roa ny tratra teo ampanaovana charbon, 3 lahy hafa nandositra. Misy roa zany karazana infraction tady. Dia ny voalohany zany fanaovana lo charbon, dia faharoa zany teviala. Dia izay zany ny zavatra nisy. Dia mikasika an'ilay charbon zany maro zany le charbon raha iny fitsirana nataotsika iny zany no zahana. Dia navoasambotra olona roa zany tsika olo fivadiana, dia ireo zany tsy mety ataony fampitopitorana dia alefa ary amin'ny fampanoavana. Dia manaraka an'izay zany tena hita zany fa ireo mpifindra monina tena mamoty kakazo ato manodidina ny ty atialan'ny Mompaso ty. Hitatra araka izany ny voka-dratsy ateraky ny fiovan'ny toetrandro ao Anosy raha mitoy ny fanapana ala tahaka izao. Ny ao Anosy amin'izao fotoana izay efa manomboka mijaly rano fisotro madio ihany koa, vokatry ny fahasimbany ny tontolo iainana. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia ho fampiroboroboana ny fampianarana teknika sy fampiofanana arak'asa. Apetraka ao Ambilobe ny centre de formation référence ahafahan'ireo tanora mahazo fiofanana. Io no songadana nandritra ny fandalovan'ny minisitra tompon'andraikitra tany Diego Gaidon Andriatsilavo. Misy 727 ireo mpiofana informatika maimai-pona atao amin'ny fokotany Grand Pavois no notolorana ny taratasy fanamarihana ny fahavitany izany. Nanome tokony hitady lalana ho an'ireo tanora ireo ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa nandritra ny lanonana ny tanterahana. En tant que ministre amindray io mitady vaolana, mitady lalana matafaboaka nareo. Tsy vitany mizara attestation fotsiny na certificat na diplôme. Fa zany tokony mahita solution ahitany vahoaka jeunesse jeune Antsiranana mahita asa. Misy 40 ihany koa ireo mpampianatra eo anivon'ny fitalavam-paritry ny teknika sy ny fampiofanana arak'asa notolorana taratasy fanarahana arak'asa izay voaray ho mpiasam-panjakana tamin'ity taona 2024 ity. Ivoaka ny volana janoary 2024 ny 2010 ambiny izay nahitana tsy fahatomombanana teo amin'ny fikarakarana ny antota taratasy. Miady mafy ary nataoko zany voanjo alohan'ny fety. Miboaka zo ka tanteraka. Tsika jiaby na vita tsy vitako zazareky. Fa raha roe nataoko promesse taminareo teto zany nandalo teto tamin'ny mois de septembre tsy maintsy atao alohan'ny ECD ndraiky vacataire. Mission re zegny mbola vitako. Raha hafa ndray réhabilitation tanànatsika tafidriky 2022. Itondra ainga avao amin'ny fanatanterana ny asa andavanandro, ampirisika ireo mpampianatra amin'ny fanatarana ny tanjona napetraky ny fitondram-panjakana, amin'ny fanatarana ny kalitaon'ny fanabeazana ito Madagasikara, ny fahazony ireto mpampianatra ireto izao fanarahana arak'asa izao. Ankoatra ny fanavaozana ny efitrano fianarana, izay atomboka ny taona 2024, azo centre de formation référence, izay atao ao amin'ny distrika Ambilobe ihany koa ny faritra Diana, raha ny nambaran'ny ministra tompon'andraikitra. Iviana mandidina ny fety kosa indray isika dia mitombo hatrany amin'ny 100 ny mpanjifa ireo sakafo tsakitsaky raha nambaran'ireo mpivarotra. Amin'ny ankapobeny ny fiatrehan'ny mpanjifa ny fetin'ny farantaona ao atokantrano no anisan'ny antony mabetsaka izany raha ny fanazavana. Abraham Randriamanana. Manomboka mitombo isan-kehitriny ireo mpanjifa ny sakafo tsakitsaky raha nambaran'ireo mpivarotra. Ireo mpanjifa manantanteraka ny fetin'ny farantaona ao atokantrano no anisan'ireo manjifa izany raha ny fanazavana. Maheran'ny 30 hatreto ireo karazana sakafo sy tsakitsaky hita eny an-tsena. Na eo azy izany, ny ena manoloana ny fahefa mividy ny fanjifan'ny mpanjifa ity sakafo ity raha oharina ny taona lasa nandritra ny vanim-potoana ny fety raha ny fanazavana. Anisan'ny tian'ny olona izany amin'ilay miaro-tory isaky ny 31 décembre. Misy le tonga dia hoe tsakitsaky tonga dia raisina hoe tonga dia azo arosy zany, ohatry ny hoe cacapigeon, chips sy ny namany. Dia misy ihany koa le hoe mbola somary karakaraina zany ohatry ny hoe paty à pizza, paty à tacos, vantamine. Mety hoe zany lasa ampitomboana 4 na 5 eo amin'ny fampiditra andavanandro. Raha ny tokony ho izy. Raha ny tokony ho izy dia tena hoe tsy maharaka raha nisy taona. Fa hatreto aloha nefa dia mbola mangina. Tsy niova ny vidin'ireo sakafo tsakitsaky na nisy aza ny fiakaran'ny vidin'ny akora namboarana azy ho ireo mpivarotra. Ankoatra izay, anisan'ireo maro mpanjifa ihany koa ireo karazana paty vita karakara ho an'ireo sakafo samihafa. Ny farany mora aloha eo amin'ny 500 ariary eo.
dia misy hatramin'ny 2500 ariary. Tena ilain'ny olona aloha zao dia patinem, samosa sy le kojakoja amin'ny lakozia zany no tena ilain'ny olona treto. Patinem zao mbola mialo amin'ny 500 dia 700 no lafo indrindra. 120 pièces ny eo anatiny. Eo amin'ny 200 300 angamba no hoe lany anatin'ny ray andro. Raha te fety zany malanana amin'ny arivo mahery any reo anatin'ny fety hoe katroko ny fety mihitsy. Ankoatra ireo mpanjifa tsotra, anisan'ny nampitombo hatramin'ny 100 ny fanjifana ny sakafo tsakitsaky sy ireo karazana paty ihany koa ireo toeram-pivarotana sakafo amin'izao akatoko ny fety izao. Raha izay mahakasika ny sakafo dia ho an'ny vatana kosa indray fikarakarana vatana mazava ho azy dia 500 isan-jato, mitombo 500 isan-jato nisy fa ny mpanjifa tonga mikarakara ho tanana amin'izao fotoana izao. Ireo renim-pianakaviana miaraka amin'ny zanany vavy no tena maro anisy amin'izany amin'ny akapobeany Michela Ranarjoana. Iray andro mialohan'ny faran'ny taona 2024 filaharana no hita eny amin'ireo toerana fikarakarana ny hotanina sy ny bika aman'endrika. Raha ampitaina amin'ireo andro tsotra, nahitana fiakarany hatramin'ny 500 isan-jato ireo olona tonga. Amin'ny ankapobeny rehefa fety tahaka izao dia foana avokoa ny fanaovana ny réservation na ny famandrihana mialoha raha ny fanazavana. Nitombo aloha ny fahalinan'ny olona, tena nitombo amin'ny fanaovana ho. Tombo eo amin'ny 500 isan-jato eo aloha, tena be da be ny olona tonga amin'izao akatoko ny fety izao. Nanomboka ny volana Desambra mihitsy. Ny hoy zao dia manao les gel UV avec vernis permanent, na faux ongles avec vernis permanent tena betsaka manao. Dia ny extension cils koa tena tian'ny olona. Aloha amin'izao akatoko ny fety izao tsy mandray réservation fa tonga aty dia raisinay izy dia tenenay hoe afaka adiny ray vao ray na afaka 30 minutes fa tsy avelanay hoe miandry be da be eo ny olona fa mandeha kely aloha dia miverina dia vao ray tsara daholo. Ahitan'ireo karazan'olona rehetra ny toeram-pikarakarana endrika amam-bika rehefa fety tahaka izao. Ireo renim-pianakaviana miaraka amin'ny zanany vavy no tena mamaritra ny ampaham-betsaka amin'ny mpanjifa. Pour le plaisir. Tsy voatery hoe monjy fety foana fa pour le bien-être zany, izay no tena anaovana anazy. Tsy naka réservation fa tonga teo izay tamin'ny folo dia nitenen'ny zareo izay vao nahita ilay olona be dia be aloha izay dia kivo hoe tsy ho tafiditra. Dia nefa nosy zareo miverena après 1 heure de temps dia tonga izay après 1 heure de temps dia voaray izahay. Fety ça dépend hoe ohatry rehefa misy fety na ohatrany. Isakin'izay anao. Izao ny anao an'ito izao 37 000 ariary dia tsy tanaty budget ilay izy fa satisfaite ihany na dia izany aza. Ilay izy lamaody amin'izao hitako amin'ny Instagram dia mba j'ai tenté zany hoe hanandrana koa dia nety ilay izy dia nahafinaritra anahy dia satisfaite. Parfois isaky ny fety dia juste pour le plaisir des yeux dia bien-être ao anazy zany ilay izy dia marina. Teo amin'ny 27 000 ariary eo nanaovako an'ilay izy sady ilay izy maharitra dia utile be ho anahy. Mandidina ny 2,2 ariary hatramin'ny 4 ariary ny fikarakarana ny hotanina sy ny ho-tongotra, 3 ariary kosa ny fametahana ny fossile. Trangam-piarahamonina kosa indray dia raim-pianakaviana iray ny voatifitra nandritra ny fanafiana amin'ny tapediana izay nataona Jolahy tao Antsirabe ny aliny 24 Desambra lasa teo. Vola ray hety sy ariary ny lasan'izy ireo tamin'izany ny ampy etam-barotra Kolo TV Antsirabe. Nitrangana fanafiana amin'ny tapediana tao amin'ny fokontany Verezambola Ambomena Tsimbo, komina Antsirabe Ambovohitra ny aliny 420 ifony 5 ny volana Desambra 2024 lasa teo, tokony tamin'ny 2 ora maraina. Tao anatin'izany fanafian-Jolahy izany no nahafatesana raim-pianakaviana iray izay voatifitra ka namony any avy-hatrany ary vola ray hetsy ariary sy etam-barotra no nalain'ireo Jolahy. Tao aoriana io dia nanao ny fanadihadiana avy-hatrany ny pôlisy pirenena teto Antsirabe ka nahita ambokana izany ary tratehaka ireo navandozy. Olona 3 no voasambotra. Ny anankiroa no tena niaiky ny heliny tamin'ny famotorana natao azy mbola misy namana moa zany mbola hokarohana. Nandritra ny fizavana tranon'ilay mpanao ratsy zany dia nahitana kartosy nakalaka anankiroa ary nisy étui na calibre 12 efa nipoaka. Niaiky ny asa ratsy nataony izy ireo marihana moa fa olona mifanakaiky zareo zany mipetraka eny amin'iny fokontany Verezambola iny. Atolotra ny fitsarana ny fa 30 volana Desambra 2024 ireto Jolahy ireto
ary mariana fa efa mpamerikeloka izy ireo ao anatin'izao fetiny farany taona sy fitsenana ny taona vaovao 2024 izao dia nitondra fanentanana ho an'ny mponina eto Antsirabe renivohitra ny talepatra ny filaminam-bahoaka aty toerana. Dia manana roatra ihany koa izahay eto anivon'ny polisy-pirenena manentana ny olona mba ho mailo indrindra amin'izao fetiny farany taona izao. Raha misy ny fivoahana ny trano dia mba tsy ilaozana ny trano fa tsy maintsy asiana olona miandro foana zany. Samy ankalaza ny fetiny farany taona iandro ny taom-baovao dia izay no mila mailo isika fa na izany izahay polisy izay mpitandro filaminana dia efa manana mandray fepetra ny dispositif entina miatrika an'izay fetiny farany taona zay ampiasa polisy manodidina ny 300 eo izahay dia tafiditra ao anatin'izay moa ireo mpianatra polisy izay manatanteraka stage eto amin'ny tanàna Antsirabe. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any États-Unis tafiakatra 5,4 sy 4 hetsy ireo tranga vaovao mahakasika ny valinaretina Covid-19 tao anatin'ny 420 ora raha nitatitra izay navoaka ny tompony ndraiky ny fahasalamana any amin'ny toerana fanandina. Des images aériennes pour montrer l'ampleur de la file d'attente. Mitandahatra ankehitriny ireo fiara ao Caroline du Nord any États-Unis manoloana ny ivitoerana fanaovana ny fitiliana mikasika ny valinaretina Covid-19 toy izay ihany koa ny ao Floride tsy mitsaha mitombo ireo mponina manatanteraka ny fitiliana mba hazovahana amin'ireo faritra samihafa any États-Unis ankehitriny ny ahiahy mikasika ny fiverenan'ny fiparehan'ny valanaretina. Tato anatin'ny 420 ora niakatra ho 5,4 sy 4 hetsy ireo tranga vaovao marina tany an-toerana. Amin'ny ankapobeny ny fisian'ny vary Omicron no antony nahatonga izany raha ny fampitam-baovao. 7,50 isanjaton'ireo tranga vaovao any États-Unis voamarina fa vokatra ny vary Omicron raha ny fanazavana. Etsy ankilany fepetra noraisin'ny tompon'andraikitra ny an-toerana ny fampihenana amin'ny antsasan'ny fotoana fihiboana ho an'ireo marary ahitana ny sotro-tsaretina. Hatreto miisa 7,000 isanandro ireo marary ny Covid-19 manaraka fitsaboana any États-Unis raha toa ka manodidina ny 1,000 isanandro ireo maty vokatra izany. Hatramin'ny isian'ny valinaretina maneran-tany ny tao États-Unis hatreto no nahitana ireo maty betsaka indrindra izay maherin'ny 2 sy 4 hetsy. Reste le plus endeuillé au monde avec plus de 820 000 morts. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahanao nanaraka izany ankasitrana ihany koa ireo teknisianao ambadika ao doaty teo amin'ny saritsy teo amin'ny feo ary rindra nandrindra izany soava tsara daholo tompoko. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.